Tompolasy tompovavy falita foana aminao indray amin'ity alina ity tonga so ihany koa ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasa antsika rehetra hiaraka aminay hatramin'ny farany fa mialohan'ny tena androana izany tahaka ny mazatra dia andeha hoarahintsika ireo lohatenim-baovao. Mbola misy mankasitraka ny anoizina ny fahamiana ara-pahasalamana ny olon-tsotra sy ny mpanao politika mba ahafahana mametraka ny fepetra ifehezana ny fiparitahany aretina. Tapitra androany 3 oktobra moa ny fahamiana ara-pahasalamana fa 720 miandry izay fanapakevitra ny filan-kevitry ny ministra androany kosa ny anoizina azy na tsy. Tsy ampitoy ny zotra mahajanga Antananarivo intsony ireo fiara-pitatitra any an-toerana raha tsy miala ao anatin'ny toby fiantsonana ny guichet unique napetraka andoavana ny sarandalana ireo mpandeha raha ny fanapakevitry ny mpitatitra any an-toerana. Nanatanteraka fitokonana moa ireo mpitatitra efa tao anatin'ny herinandro izay. Foana ny lalao eo amin'ny Bare sy ny Ghana raha ny fanambarana nataon'ny FMF. Mbola izy kosa ny fampivondronana ny ekipa arisy ny lalao atao ao Maroc. Andeha kosa ry arahantsika manaraka izao ny tsara fantatra mikasika ny mety ho toetry ny andro. Miarabantsika rehetra indray ara amin'ity sabotsy alina ity andao jerentsika antsara vetrany makasika ny vinavina ny mety toetry ny andro raha amin'ny rampiso alahady fa 4 ny volana oktobra taona 2024. Amin'ny ankapobeny aloha izany dia saika ho tsara ny andro raha amin'ny rampiso amin'ireo faritra maro eto Madagasikara fa misy izany vitsivitsy no mety ahitana erikerika indray raha amin'ny rampiso. Andao ro jerentsika antsara ry izay toetry ny andro izay raha ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa no mazatra ny andeha ho fantaritsika voalohany sahala amin'ny ahoana indray aloha raha ny tapany Majena. Mbola tsara hatrany aloha izany ny andro raha ho an'ny eto Antananarivo satria dia hibalika hatrany ny masoandro ho an'ny Fianarantsoa kosa nefa dia saika hifanjibiasany rahona sy ny masoandro indray. Andao ry vadika kely isika ho an'ny Nosy Be any ho jerentsika antsara indray makasika n'izay toetry ny andro izay raha toka ho an'ny Nosy Be manokana indray. Nandritra ny 3 andro moa izany dia nahitana orana tandrivindrahona foana raha ho an'ny Nosy Be manodidina ny 5 hatramin'ny 9 degré kosa nefa ny marsipana voavinavina. Andao ary jerentsika indray ny sarintan'i Madagasikara raha ho amin'ny Rapitso ny tapany maraina dia saika ho tsara avokoa izany ny andro manerana ny nosy raha ny tapany Majena. Andao ny tapany arivany andeha ho fantaritsika indray ny fiovan'izay toetry ny andro izay dia amin'ny ankapobeny dia saika ho tsara hatrany ny andro fa mety mahitana erikerika indray aloha raha ho an'ny Sainte Marie raha ho amin'ny Rampitso ariva fa ny ambony kosa nefa dia saika ahitana masoandro avokoa ireo faritra maro eto Madagasikara. Izay ny vinavina raha fa raha ny marsipana aloha izany dia tsy dia fanalavitra firy mihoatra ny androany hatrany raha ho an'ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa satria dia manodidina ny 3 eo ny marsipana ambany indrindra fa nandritra ny herinandro sy kosa nefa dia ho an'ny mahajanga no nanana ny marsipana ambony indrindra manodidina ny 30 degré Celsius. Dia isaorana indray ianao nanaraka indray ny vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny tontolo andro ny Rampitso izay ary isaorana ihany koa ianao tsy nisaraka taminay nandritra nyity herinandro ity mametraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko. Izay ny makasika an'iny fa mialohan'ny tena idirana amin'ny antsipirian'ireo vaovao dia iverenantsika ho arahana kosa ary ireo lohatenim-baovao. Mbola misy mankasitraka ny anoizina ny fahamiana ara-pahasalamana ny olon-tsotra sy ny mpanao politika mba ahafahana mametraka ny fepetra ifehezana ny fiparitahany aretina. Tapitra androany 3 oktobra moa ny fahamiana ara-pahasalamana fa 720 miandry izay fanapakevitry ny filan-kevitry ny ministra androany kosa ny anoizina azy na tsy. Tsy ampitoy ny zotra mahajanga Antananarivo intsony ireo fiara-pitatitra any an-toerana raha tsy miala ao anatin'ny toby fiantsonana ny guichet unique napetraka andoavana ny sarandalana ireo mpandeha raha ny fanapakevitry ny mpitatitra any an-toerana. Nanatanteraka fitokonana moa ireo mpitatitra efa tao anatin'ny herinandro izay. Foana ny lalao eo amin'ny Bare sy ny Ghana raha ny fanambarana nataon'ny FMF. Mbola izy kosa ny fampivondronana ny ekipa arisy ny lalao atao ao Maroc.
Idirantsika avy hatrany ary ireo antsipirian'ny vaovao mbola tokony ho tohizina ny fahamiana ara-pahasalamana mba ahafahana mifehy ny coronavirus hoe fedison rakoto andrenireny. Na izany aza tokony isokatra ihany koa ny fitondram-panjakana ho ity mpanao politika ity amin'ny fampiarana ny fepetra sy ny fanarenana ny firenena. Nanamafy ihany koa anefa ankilan'ireo olon-tsotra fa mbola tokony ho tohizana io fahamiana ara-pahasalamana io mba ahafahana mifehy tsara izay valanaretina izay. Ny antsipirian'ny vaovao arahantsika amin'ny sariny Daniel Efa. Olona roa tamin'ny telo nanontaniana no mbola manana iainy amin'ny fiverenan'ny coronavirus mafimafy kokoa eto amintsika. Fotoana mbola tokony anohizina ny fahamiana ara-pahasalamana izao raha ny faneho-kevitra nentin'ireo olon-tsotra ireo. Tokony mbola somary tohizana kely ihany le izy na dia tapabolana fotsiny ary ny antony dia mbola le aretina zany mbola seho foana tanteraka fa mbola misy ihany ka tanao za zao mbola manao kasibosy mbola anona satria matahotra an'le aretina dia zay ny tenenako hoe tsara dia reo misy olona tsy manao kasibosy ny sasasasany ireny tsy mitandrina dia raha reny zao nge no voa dia metraika mitaritarika fahavoazana dia ohatrany mbola neo ihany neo. Tokony ho tohizana foana aloha fa tena le aretina mampatahotra. Jereo zao ny any velany be da be ny ray ny voa dia aloha tsika tonga dia mitandrina maka précaution. Jereo ny any velany ary ny azony sy ny hygiène ny aminy tena sarotiny zareo maika moa fa eto amintsika ane tena fa zany hoe tsika tahin'Andriamanitra tena hoe tahin'Andriamanitra zany tsika e. Raha jereko amin'izao aloha ohatrany hoe zesta fotsiny zao ty sisany indrindra ho anana lamanga raha jerena amin'ireny résultat reny efa midina raha amiko mihitsy ny aloha amin'izay ajanona fa tsy haiko moa izay hoe condition amin'ny raisam-pirenena sy politika raha jerena amin'izao ohatsy za ary zao niakatra teo amin'ity fiakaranty fa saika asoroko hoe sao dia manahirana dia apetaka ihany fa za tsy mihevitra ntsony hoe mandaitra amin'ny eto nanina lisy efa resitsika e. Zava-dehibe ny mbola fitazomana ny fahamiana ara-pahasalamana izay mba hifehezana ny fiparitahany aretina hoy fedison rakoto andrenireny. Tokony hisokatra amin'ny hery velona isan'ny tokony ihany koa nefa ny mpitondra amin'ny fandiniana ny fitohizana iraram-pirenena hoy fedison rakoto andrenireny. Tokony mbola tohizana ilay fahamiana ara-pahasalamana ny olana mantsy nge dia ilay tsy mahatsiaro tena ilay vahoaka ho voakasika ilay ady atao amin'ny Covid-19 fa mihevitra ny vahoaka malagasy fa hoe na inona zavatra atao dia izay tiany ny fitondrana hoentina ihany sy tanterahana ihany no hoentina ka noho izany manjary lasa anjorom-bala ilay vahoaka ka manjary tsy mahatsiaro tena izy ho tompona andraikitra ny amin'ny hoe mety andresena na tsy an'izany Covid-19 izany. Tokony manokatra varavarana ny fitondrana ary indrindrindrina ny filoham-pirenena amin'ny ady atao amin'izany valanaretina Covid-19 izany. Indrindrindrindra ny fiantraikany eo amin'ny ara-tsosialy sy ny ara-ekonomika. Tapitra androany moa ny 12 andro fa 40 ny dirana tamin'ny fahamiana ara-pahasalamana teto Madagasikara tao anatin'izao ofisian'ny Covid-19 teto amintsika izao. 12 andro mialohan'ny daty ny 14 oktobra izay anamariana ny 12 taona na Repoblika ny Madagasikara dia tsy mbola fantatra mazava atreto ny endrika izay ankalazana ity fetin'ny Repoblika voalohany ity. Ny fantatra atreto dia isy ny lanonana ho atao any amin'ny faritry Sofia izay faritra ihany koa ny avian'ny filoha Philbert Tsirana ho ny tale jenerali ny tetikasa-ny filoham-pirenena Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Ny fandidina mahakasika izay avy hatrany hoentiny miendrika zavatra tsima eo amin'ny sariny tokony ena Randriajatovo. Ny faritry Sofia no ivon'ny fankalazana ny fetin'ny Repoblika voalohany amin'ny 14 oktobra izao raha ny namafisy ny mpanolotsain'ny filohan'ny Repoblika sady tale jenerali ny tetikasan'ny filoham-pirenena Augustin Andriamananoro androany. Daty ny 14 oktobra izay fantatsika tsara fa hoe daty izay naterahan'ny Repoblika ny Madagasikara zany zavatra izany. Repoblika voalohany ny ray pia izany Repoblika voalohany zany dia Andriamatoa filoha Philbert Tsirana izay teraka tany amin'ny faritry Sofia. Isy zany ny lanonana izay anamarika n'izany zavatra izany any amin'ny toerana izay nahaterahany. Misy ny anahidrano ary misy ny lanonam-panjakana ihany koa izay tsy maintsy ho ataontsika anamarikana n'izany zavatra izany. Na izany na zany
ny faha-enimpolo taona ny tsingerena ny fahaleovan-tena ny Madagasikara dia fety ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy akanavaka. Samy mbola tsy nentin'ny laza ny endrika tena ankalazana io fetin'ny fahaleovan-tena io hatreto ireo mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena na dia efa nanamafy aza ny filoha Andry Rajoelina fa ao anatin'ny lanonana makotrika no ankalazana izany ho tambony tsy fahombiazana tamin'ny 24 Jona lasa teo. Mbola eo amin'izay vaovao politika izay hatrany matetika no manao teny mandratra ireo vehivavy manodidina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa mijoro miaro ny fitondram-panjakana hoy ny mpanao politika avy amin'ny fanoherana Ianta Randriamandrato. Ireo vehivavy mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena izay voalaza fa isan'ny toteny amin'ny filoha no say mijoro ihany koa miaro ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana. Atsefana fa ny fihesika ireo vehivavy manodidina azy no isan'ny fototry ny atsikera ka nanimba ny fomba fijeriny olona ny filoham-pirenena teo aloha ery Rajaonarimampianina. Ny sary mifanaraka amin'izay fanadidina izay ihany koa dia mbola iarahantsika amin'ny Daniel Efa. Isan'ireo olona sokajiana ho toteny amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ireo vehivavy miara-miasa akaiky aminy eo anivon'ny fiadidina ny Repoblika raha ny nambara ny loharanom-baovao avy ao anatin'ny fitondrana. Isan'izany ny talen'ny kabinetra, ny talen'ny fifandraisana iraisam-pirenena ary ny talen'ny serasera izay vehivavy avokoa. Isan'ireo vehivavy hita miodikodina manodidina ny filoham-pirenena ihany koa ny ministry ny serasera izay sokajiana ny mpanara-baovao ho isan'ny vehivavy matanjaka ao anatin'ny fitondrana. Manomboka mametra-panontaniana ny amin'ny fahefan'ny ireo vehivavy akaiky ny filoham-pirenena ireo eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra eto amin'ny firenena ny mpanara-baovao. Misy fomba fiteny zay hoe derrière un grand homme il y a toujours une femme forte. Eto marina zay azo avadika ihany koa zany rehefa misy vehivavy matanjaka koa dia misy lehilahy matanjaka koa. Safidy ny anazy angamba amin'ny hoe aleo misy vehivavy maro miaraka aminy manolo-tsaina miara-miasa aminy satria hoy vehivavy dia manana an'izay fomba fijery hafa eo amin'ny firenena. Fa raha manatoro-hevitra kely fotsiny angamba azoko tenenina amin'izay lafin'izay dia ny hoe aleo mba vehivavy na vehivavy na lehilahy za zany tsy miditra amin'izay fomba fijery mihitsy aleo olony tena manana an'izay atao hoe fomba fijery amin'ny hoe mpiasa ny firenena eo amin'ny firenena anankiray. Rehefa tonga eo ianao tsy anao io fitondrana io, tsy anao amin'izay olona natolotra ao io fitondrana io, fa ianao dia an'ny vahoaka malagasy ary miasa ho an'ny vahoaka malagasy. Ka na ho vehivavy io na ho lehilahy io rehefa tsy mbola mahay tsy matakatra an'izay zavatra dia mety anahirana ary mety amingana mihitsy an'ilay fitondrana ilay mpitondra amin'izao fotoana izao. Nilaza ihany koa Ianta Randriamandrato fa manahirana matetika ny fihetsika asehon'ireo vehivavy akaiky ny filoham-pirenena ireo eo amin'ny fiarovana ny fitondram-panjakana. Fa matoa misy an'ireny indro ireny izay mandratra olona izay mandratra fo amin'ny ohatra zao hoe anpeste mafy kokoa noho ny amin'izao fotoana nefa hitantsika fa maro arera-tany zao fa zany Covid-19 zany mamono. Zany zavatra zany misy zavatra tokony tsy maintsy tsy tokony andeha tsony zany amin'ny teny fandratrany. Anjara ny filoha izay ho akaiky, anjara ny filoha izay mitantana, anjara ny manodidina ao amin'ny gouvernement io no miteny hoe saola mba misy zavatra tokony atao mba tsy hampisy an'izay fandratrana any amin'ny olona amin'izao fotoana izao zay. Fa amin'izao fotoana izao rehefa vehivavy mianatra satria vehivavy resantsika mianatra hitantana dia minoa marina ireo averika mitomany zany olona tany Amerique du Sud zany vehivavy ny tantana tao fa anjara lasa ataony olona fotsiny hoe akovavy maneny eo dia mampamebe. Tsy ivona fa isan'ny nanenjehana ny filoha teo aloha ery Rajaonarimampianina ary nanimba ny fomba fijery ny olom-pirenena azy ny fihetsika sy ny fomba fiasan'ireo vehivavy nanodidina azy toa ny vadiny Voangy Rajaonarimampianina. Ny talen'ny kabinetra Ersora Zanadrakoto, ny mpanolo-tsaina manokana Maître Nicole Andrianarivson sy Claudine Razaimamonjy. Fa ho apetraka ao amin'ny faritra atsimo izay ahitana ny kere ny toby fanarenana ara-tsakafo hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany. Io no vahaolana maharitra ialana amin'izao tsy fahampiana ara-tsakafo izao raha ny nambarany filohan'ny Repoblika. Hotolorana fanampiana arabola amin'ny alalan'ny tetikasa fiavota ihany koa ny fokotany 220 mandrafitra ny komina ao Ifotaka ho ihany ny filoha tetikasa izay iarana amin'ny banky iraisam-pirenena. Androany no tonga nitsidika ireo tratrany tsy
fanjarian-tsakafo na nikere any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny moa ny filohan'ny repoblika niaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka vahiny. Tsy rariny hoy ny filoham-pirenena ny fahoriana mahazo ny vahoaka ao atsimo izay tratry ny tsy fanjarian-tsakafo. Noho io, vahaolana naroso ny filoham-pirenena mba hialana amin'izany ny fametrahana ny toby fanarenana ara-tsakafo. Horaisina antanana ao anatin'izany avokoa ireo tena marefo sy ireo tsy afa-miary intsony noho izay anohanana izay. Efa io moa ny camion mitondrany rano ahafahantsika mamonjy atsika aingany izany ilainy. Fa ny zavatra ho ataontsika mila zavatra maharitra isika. Zay no ataoko no hoe ametraka isika. Misy rano maromaro tsy dia lavitra eto. Lavitra kaikany, any Efao, any Mandrare. Ho ataontsika zay hitondrana an'ireo rano ireo makaty atsika. Matonga mba azo rano sotro madio rano afahana mamboly ihany koa ianareo eto ifotaka. Zany ny zavatra maharitra hoentsika aty amin'ny tanànatsika. Metrakatsika ny toby fanarenana ara-tsakafo sy fitsabony. Zay ny voalohany. Izay apetraka eto ifotaka. Fa apetraka ihany koa isaky ny distrikta rehetra. Zany hoe ao Ambosary, tsy lavitra eto, ao Atsiombe, any Ambovombe, ary any Belo. Inona zavatra ho ataontsika amin'izany? Ireo rehetra izay tena efa tsy mitsangana intsony. Ireo rehetra izay tena mosary, tsisy hoanina intsony. Ireo ray aman-dreny izay rehetra marary. Dia ho apetraka maharitra izany satria ho ampiana ara-tsakafo, ho tsabony, ary mandritra ny volana maro fa tsy hoe ao anatin'ny indray mandeha fotsiny. Efa nankatoavin'ny banky iraisam-pirenena ihany koa hoy ny filohan'ny repoblika ny fanomezana ny fiavota ho an'ireo fokotany 270 mandrafitra ny fokotany ifotaka raha toka 270 ihany no nahazo izany teo aloha izay tena ahitana ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny kere. Efa misy lay tetika asa hoe fiavota. Le fiavota io misy nefa nahazo, misy mbola tsy nahazo satria eto ifotaka dia fokotany 270 amin'ny 270 no mahazo an'izy io. Na mety remarque ary vao mifampiantso tamin'ny Banque Mondiale efa reo ny tompon'andraikitra mifidy. Ozy izy zao hoe zao, raha misy ny tena mila an'izany fiavoto zany dia ny aty atsimo. Noho izany ny fokotany 270 eto ifotaka dia hozaraina, hitsinjaraina, ary omena an'izany fiavoto zany koa ianareo. Tonga nitsidika ny mponina tany atsimo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany. Nisy ihany koa ny fizarana rano fisotro madio ho an'ireo mponina tany an-toerana. Efa nisy ny camion citerne izay nitondra ireo rano ireo androany. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio alina fahatelo ny volana oktobra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Maître Feno Radimby ary manana mpandinika fiaramonina mpikirakira ny raokandro malagasy no sady mpitsabo ihany koa iresaresaka momba ny fanano mahaolona fa eo ihany koa ny tsy ambaratelo ny fahombiazana anasananao ary naraka izany. Araka izany dia ny Maître Feno indray no vahiny Gasikara Fenosoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour amin'ny tapany faharoa ao anatin'izao fampalalam-baovao izao anasananao hatrany ny anaraka izany hatramin'ny farany. Toizantsika avetrany kosa ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy maintsy hiopana amin'ny toe-karena anatiny ny drafitra fanarenana ny toe-karena eto Madagasikara hoy ny pahay toe-karena Ramaro Feno Andrianantenaina mbola tsy afaky ny anondrana ny vokatra toy ny lavanila sy ny zaitra-kanjo ary ny nickel sy ny cobalt ireo mpandrarà noho ny mbola fikatona ny tsenan'ireo firenendehibe amin'izao fotoana izao ho ihany ity pahay toe-karena ity samy mbola misedra fahasahiranana raha teo ny firenena maro noho ny fiverenan'ny andian'ny faharoa amin'izay fisiany valanaretina Covid-19 izay. Malala arakotondrainy Silantora Samuelson. Ny fitopolisan-jato ny vokatra ondrany Madagasikara makany amin'ireo firenendehibe toa ny États-Unis sy Chine no tsy misy mandray intsony amin'izao raha ny nambara ny pahay toe-karena. Tsy mbola afaky ny mivarotra ireo vokatra izay miangona fotsiny anefa ny orinasa sy ny mpanjifa eto an-toerana.
ho sarotra noho izany ny ahatrarana ny fiakarany arikarena faobe 4 faingo ray isan-jato izay vinavinainy ny mpamatsy vola. Tsika raha no plan de relance dia iompana fotsiny zany tsika amin'ny tsena anatiny aloha teto raha hoe afaka eto amintsika le valana aretina zany amin'izay fotoan'izay. Mbola mitoekarentsika zany mbola miankina betsaka ihany koa nefa amin'ny fiakaran'ny arikarena faobe maneran-tany, ohatra ny vanilla, ny reny nickel sy cobalt, textile izay ahondratsika ny États-Unis, Afrika Atsimo, Europa. Izany mbola miankina betsaka amin'ny fiakaran'ny arikarena faobe maneran-tany, ny filan'ny reny entany reny. Dia ny tsena anatiny antsika nefa somary mbola marefo zany tsy tena mahasahana ny famokarana rehetra eto Madagasikara, tsy mitroka ny famokarana rehetra eto Madagasikara. Nambaran'ny mpaitoekarena fa miantoka ny 100 ny fidiram-bola ao anatin'ny tapom-bolam-panjakana ny fanondranana ny vokatra toy ny lavanila, ny kafe, ny nickel sy ny cobalt ary ny fanondranana akanjo ataon'ny orinasa Avakaba. Ny taona 2020 sy 2020 vao antenaina ny fiverenan'ny fizantany ho toan'ny teo aloha eto Madagasikara raha ny nambarany mpisehatra amin'ny fizantany. Ny fanatanterahana ny fampandehanana ny fizantany anatiny amin'ny alalan'ny fifanampiana eo amin'ny samy malagasy, ny fampianana ny tedibidy ary ny fanaovana paka no entin'izy ireo mamerina indray izay fiodin'ny orinasa izay raha ny fanazavana hatrany. Mbola misy amin'ireo mpandraraha eo amin'izay sehatry ny fizantany izay aza moa amin'izao fotoana izao no mbola mikatona sy tsy afaka ny misokatra no ny fatiantoka izay ny anjataon'izy ireo atao anatiny izay fiboana izay. Malararakoton'ny rainy ihany koa sy Lantora Samuelson no hitondra amintsika ny tsara fantatra mikasika izay fanadihadiana izay. Ny firosona amina karazana hetsika manintona ireo malagasy mpiray-tandrazana sy ny fikarakarana fitsangatsanganana ataon'ny fianakaviana ihany hatreto no ahafahana mampidi-bola ho an'ireo mpandraraha amin'ny fizantany. Tsy vitan'ireo mpandraraha ihany nefa ny fanentanana mahakasika io paikady amin'ny firosona amin'ny fizahantany anatiny io fa tsy maintsy isy ny fifanampiana indrindra eo amin'ny samy malagasy. Ao anatin'izany ohatra ny tsy maintsy iarahana miasa amin'ny mpanakanto sy ny mpikarakara lanonana hafa ahafahana misarika ireo malagasy anjifa. Raha manaraka ny géoéconomique nareo eto tany dia ny crise économique mbola tsy tonga. Fa après une crise sanitaire vao tena isy ny hita taratra ny fiantraikana zany tourisme zany mbola any amin'ny 2022 tsika vao mety isehan'izany hoe relance nefa ny amin'ny problème dia zao tsy afaka hikatontsika ao anatin'ny mandritry ny herintaona roa taona fa ny tanjona zany dia nitady stratégie zay dia zay ny nampahatonga ny hoe nisotona an'ireo hôtely any malagasy. Zany ny resaka patriotisme économique zany nitsodrana an'izy hoe andao anao chaîne dia zay io vao tonga avy any amin'ny fatratsinanana nijery ny any amin'ny Andasibe ny any nijery hoe iza daholo ny hôtely any malagasy dia manao chaîne dia mitambatra satria ny tsapantsika koa fa ny fa efa mividy malagasy koa sahirana daholo ny olona rehetrarehetra dia hoe andao hijery zavatra mba ahafahan'ny malagasy manjifa anatin'ilay fizahantany. Mbola miaina tanteraka ao anatin'ny fatiantoka sy ny famenoana ireo banga rehetra ny tanatin'ny fiboana moa amin'izao ireo mpisehatra sy mpandraraha amin'ny fizahantany. Vao inosy be ihany koa hatramin'izao no efa misokatra sy kelikely amin'ny fandraisana ireo mpizahantany vahiny. Eo amin'ny vavaon'ny fanabeazana kosa indray tafiakatra hatrany amin'ny 2 ny fandaniana amin'ny fividianana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra iray amin'izao raha ny nambaran'ireo ray aman-dreny nanangona sy nividy fitaovam-pianarana teny an-tsena teny tsy afaka vidiana indray mandeha tony teo aloha intsony ihany koa ireo fitaovana ireo raha ny fanadihadiana natao araka nambaran'ireo ray aman-dreny afa tsy maintsy vidiana tsikelikely noho izay alafiny izay. Ankoatra io dia misy amin'ireo ray aman-dreny ihany koa aza no misafidy ny ampiasa izay fitaovana efa nampiasaina tamin'ny taondasa izay ny viditran'ny mpianatra moa izay efa nisy ireo niatrika izany tamin'ny 2010 andro lasa izay raha toa ka mbola misy ireo hiditra an-tsekoly amin'ny tabaka ity volana oktobra ity. Malala Rakotony Rainy sy Daniel Fa no nanao ny fanadihadiana mahakasika izay. Tsy azo efiana intsony ny vidin'ny fitaovam-pianarana amin'izao fotoana izao fa midangana avokoa hoy ny ray aman-dreny nanaovana fanadihadiana. Ho an'ny kitapon'ny mpianatra ohatra manomboka amin'ny 2 ariary vao mahazo, misy hatrany amin'ny 2 sy 1 ariary nefa ho an'ny kalitao tsara. Ho an'ny kaye kosa indray 100 pejy petit format ihany koa mahatratra hatrany amin'ny 5,000 ariary ho an'ny kalitao tsara
raha toa ka misy 700 ariary ho an'ny kalitao antonony. Ho an'ny zato pejy grand format azy efa misy 20 ariary ny iray. Ho an'ny kilasy ambony manomboka eo amin'ny 4e nefa saika ireo kahie lafo no ampiasaina ho ireo ray aman-dreny. Ho an'ny mpianatra iray izay tafakatra any amin'ny 2 ariary ny vola lany ho an'ny fitaovam-pianarana fotsiny. Anankitelo dia tsy makasarotra fa alaina mora ka. Raha le anankiray 6e zao reto moa zany efa ambokamo reto vidiko reto juste à protège fa eo amin'ny ataontsika hoe 2 alina le protège cahier. Rehetrarehetra mety hoe ao amin'ny 200 000 ariary eo. Ie, mpianatra iray 6e fa arakaraka hoe ndray terminal ndray efa any université samy hafa. Raha amiko manokana aloha maka le qualité tsara satria amin'izay mba mafimafy kokoa ohatra hoe mampiasa an'le protège zao ianao dia tony zao mba mafy dia tsy mora mividy foana fa mba hoe indray mandeha ao anatin'ny taona mividy. Ndray izy raha hoe miaraka atao dia somary mavesabesatra fa alaina tsikelikely. Milaza moa ireo mpivarotra fa maro ny ray aman-dreny saika misafidy ireo kalitao tsara izay tonga mividy fitaovana eo amin'izy ireo. Misy karazany betsaka ny kahie. Misy ny lafo indrindra dia misy mora dia misy ny atonontonony arakaraka le qualité ana kahie zany. Calligraphe zany sompoazy aminazy 6 000 pièce 6 000 francs. Misy 3 500 francs le tsotra reny dia misy 12 500 le misy lefa misy protège. Grand format lafolafo arak'izay konkoa izy. Misy ny qualité araka le qualité no malafo azy dia 20 000 francs. Misy 40 000 francs. Arakaraka le klasy misy an'ilay ankizy ohatra hoe ambaratonga any amin'ny terminal izy misy 750 000 francs dia le mbola klasy ambany reny izy 400 000 francs. Tsisy kitapo io, mbola fitaovana fotsiny eto aminay zay tsy mivatra kitapo resaka fourniture fotsiny namidinay. Misy sekoly tsy miankina sasantsasany moa amin'izao fotoana izao milaza maro-bola amin'ny ray aman-dreny ka izy ireo ihany no misahana ny fifidianana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra tsirairay. Nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana Automasina tato anatin'ny fihiboana ho ny zandarimariam-pirenena ary saika rava ny mpitandro ny filaminana ny ankamaroany izany. Antony mahatonga izany nefa ho ny zandarimariam-pirenena ny fahatarany fiantsona ireo iaran'ny fanafiana raha ny nambarandreo mpitandro ny filaminana hatrany. Ho fanamafisina ny fahaizan'ireo mpitandro ny filaminana Automasina noho izany dia nisy nanomboka ny talata teo ny fampiofanana sy ny atrikasa nofarana tamin'ny Sarnady niarana tamin'ny CIRGN sy ny tamazoro ny tafika malagasy Elide Rose. Tsikarotry ny zandarimariam-pirenena tao Automasina tato ato ny fanjakan'ireo jiolama natanteraka fanafiana anatin'ny ora maromaro. Nambaran'izy ireo fa tokony ho voafehin'ny mpitandro ny filaminana ny fanafiana iray raha toa ka misy ny ekipa manao fisafoana ary eo ihany koa ny fiantsoana azy ireo ara-potoana. Be dia be zany le trangana tsy fandriam-pahalemana misy fa misy ihany koa zany nataontsika hoe mitapo isan'andro mandeha para tena trangana resaka kidnapping na resaka otage dia mi-intervenir force spéciale zay ataontsika hoe équipe d'intervention équipe légère d'intervention moa zany izy ireo zany tena marina. Matetika raha misy vakotrano amintsika eto dia tara le fampandresan'ny mpitandro filaminana fa io vakotrano raha amin'ny ray maraina miseho ka malaky ny fiantsontsika dia manao intervention miaraka amin'reto brigade canine sy reto chien pisteur reto tsy mbola voafafa zany le indice le trace le preuve rehetrarehetra dia mora kely manatratra an'ireny mpangalatra mamaky trano isan'andro reny. Manoloana ireo tranga tsy fandriam-pahalemana Automasina ny somaly ny Sarnady na maranana ny atrikasa ny tamazoro ny tafika malagasy niarana tamin'ny CIRGN ary ny zandarimariam-pirenena tao Automasina izay natomboka ny talata lasa teo. Tao anatin'izany ihany koa no nanomezana fiofanana ho an'ireo mpitandro ny filaminana na eo amin'ny fitantanana na eo amin'ny teknika anatin'ny asan-kianja raha ny fanazavana. Tombanban. Eo amin'ny
vaovaon'ny tranga mpiaramonina ny aiky ny eloka vitany tamin'ny famonoana ny narovana ilay zazalahy kely 20 taona monina eny Ankadindramamy ny rainy fanamono io zanan'io raha ny tatitra nataon'ny polisy pirenena omaly tsy hitan'ny polisy mihitsy ny nalehan'ity raim-pianakaviana izay raiky amin'ny 20 taona ity ka tsy maintsy nisy ny velapandrika natao taminy ka izao atratehaka izao nalain'ny polisy pirenena atao amin'ny trano fonenany kosa ireo zaza enina mianadazanany no tsabona moa inarovana izay naratra noho ny vonona azo azy atsevina fa ny talata lasa teo no niara-ny famonoana nataon'ny rainy io zazy io tetsy Ankadindramamy ny alarobia 30 septambra no nisy nanao faneo-kevitra teo amin'ny tambazotra Facebook mikasika io zaza niara-ny famonoana io ary nanokatra ny fanadiadiana ny polisy pirenena tonga teny an-trano ilay raim-pianakaviana ny polisy ny alakamisy lasa teo saingy ireo zanany niara-ny famonoana miaraka amin'ireo raitapo aminy no tratra tao an-trano ary tsy tatao ihany koa moa tamin'izany fotoana ity raim-pianakaviana ity. Tsy verina amin'ny asany ireo mpitatitra amin'ny kooperativa ao Mahajanga mampitoy ity faritany ity hiazo an'Antananarivo manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao raha tsy misy ny fanesorana ny guichet unique ao amin'ny toby fiantsonana ao Mahajanga raha ny nambaran'izy ireo nisy moa ny fitokonana nataon'ireo mpitatitra ireo teny amin'ny bord tao Mahajanga atry ny omaly nitaky tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana any antoerana anala izay guichet unique izay ao amin'ny toby fiantsonana ao Mahajanga ny Antsipriany vaovao avy hatrany. Atry ny omaly no efa nanao filarana teny amin'ny bord tao Mahajanga ireto mpitatitra amin'ny zotra nasionaly mampitoy ny Mahajanga sy Antananarivo ireto fitokonana ho fanairana ireo tompona ndraiky mpanjakana any antoerana anala ny fomba fiasa toy ny fametrahana ny guichet unique ao Mahajanga. Nambaran'ireto mpitatitra izay nanao fitokonana ireto fa tsy mangarahara ny ao ambadiky ny fametrahana io fomba fiasa vaovao io. Ngeto dia maneho ny tsy fahafalinay amin'ny zavatra misy eto Mahajanga. Ary le sofera reo tsisy niterenana ray ary. Fa matory tonga maro be ohatra tia dia tsisy mankasitraka ny zavatra ataonareo ao anaty gararotera ranta io. Telerinandro zay tsisy vahaolana mihitsy. Iza moa ny olona tokony mahaolana. Préfet sy gouverneur taraina zay tsisy mihaino mametraka taratasy zay tsisy mamaly izao ny hafarany tsy mety amin'ireo bandy ireo tsony ny fisinokesinika io sy ny fombafomba rehetra entina hitantanana azy ary mbola verika eto any marary le mandoha vola tsisy rosia hatramin'ny manifold dagay tsisy tampon fa tampon chef de gare no anaovana manifold zay ny le mampalelo amin'ilay izy ka dia atsipy amin'ny tompona andraikitra zany ny zavatra rehetra zay dia miantso ary mbola miantso anareo mpitondra manam-pahefana eto Mahajanga aza midinareo ohatran'io ny tanàna. Tsy nisy nefa ny tompona andraikitra afaka niresaka tamin'ireo mpitatitra ireo atry ny omaly nanomboana io fitokonana io. Nanamafy noho izany ireto mpitatitra ireto fa tsy hiverina amin'ny asany raha tsy mahazo valiteny avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana avy any antoerana. Ny alatsinainy hariva izao no voalaza fa mety handray ireo mpitatitra ireo ny ben'ny tanàna ao Mahajanga izay mbola mamita iraka eto andrenivohitra. Za zany edy dia manao fanambarana amintsika mpandeha fa zay mbola greve maray nareo aza mandeha manapaka be koa fa ty tsy mijanona ty raha tsisy fifampiresana amin'ny tompona andraikitra mahefa eto Mahajanga zay dia miantso anareo mpandeha zany tsisy hanapaka be androany sy amaray fa ty tsy mijanona koa raha tsy misy fanapa-kevitra zay mety aminay olona voakasika mivantana amin'ny resaka fitaterana. Ny vaovao azo avy any antoerana ihany koa no nahafantarana fa fiara vitsy izay efa nanana mpandeha ihany no nandeha niazo an'Antananarivo androany. Izay ny mahakasika nidy misy amin'ireo marary ny coronavirus manaraka fitsaboana any an-trano no mivoaka ny trano ary mivezivezy mifanerasera amin'ny fiarahamonina amin'izao raha ny nambara ny taleny fampirobobona ny fahasalamana eo anivon'ny ministera ny fahasalamana tsy tratra an-trano mihitsy aza ireo marary rehefa atao ny fidinana ifotony misy mihitsy ihany koa aza ireo mbola lasa mandeha miasa hoy ny Dr Manitra Rakotoarivony ny afa indray hita mandeha miantsena raha ny nambara ny ity tompona andraikitra ity hatrany. Nilaza moa ny taleny fampirobobona ny fahasalamana fa tokony hitandrina hatrany ny rehetra amin'ny toerana izay alehan'izy ireo. Ho an'ireo marary kosa dia tokony hisy hoy izy ny fifanajana amin'ny samy mpiaramonina manoloana izay fitondrana ny aretina izay. Malala Rakotony Rainy sy Daniel Efa.
Tokony hamafisina hatrany ny fahamelona amina fisinan-trangana aretina maro miseho amin'ny vatana toy ny kohaka sy ny sery ary ny aretina hafa hoy avy amin'ny ministera ny fahasalamana androany. Ilaina ny manatona mpitsabo hatrany raha toa ka miseho ireo trangana aretina ireo miampy ny aretina izay efa fantatra fa mariky ny hafantarana fa mitondra ny coronavirus. Ho an'ny marary kosa ny fanajana ny manodidina ny tokony ho hamafisina. Tsika zany dia ny hoe tsaboina izay mitondra ny soritra aretina mba tsy hidirany any amin'ny hôpitaly mba hahazahoany mitsabo teny fa kosa ilay hijanona ao tokantrano anisan'ny manahirana ny olona. Tsy voafehan'ilay olona ilay fijanonany ao an-tokantrano. Izay no mbola anokafantsika ny hôpitaly amin'izao fotoana izao andraisantsika an'ireo marary. Izay rehetrarehetra fantatra zany fa mitondra ilay tsimokaretina miditra hôpitaly dia tazomina ara-dalàna ao anatin'izay hôpitaly izay andraisana tanana azy. Ho an'ireo afaka mipetraka ny tokantrano izay anisan'ny manahirana antsika amin'izao fotoana izao fa mila fandresen-dahatra. Misy olona mieritreritra hoe izay tompoko hipetraka any an-trano rehefa jerena izy mandehandeha eny an-tsena na dia fantany izao azy fa mitondra ilay tsimokaretina izy. Reny no nanaovantsika ny hoe fanentanana ho an'ny olona rehetrarehetra mahafantatra fa mitondra ilay tsimokaretina coronavirus mangataka izahay mba hipetraka amin'ilay fanajana. Taorian'ny fikatonany foibe toerana nandray ireo marary ny coronavirus ny hôpitaly lehibe toy ny ao Befelantanana, HGR sy ireo CSB no miandraikitra ny fitsaboana. Mbola nisy ihany kosa nefa ny fanaovana fitiliana ho an'ny eny Andotapenaka sy ireo toeram-pitsaboana nisy izany teo aloha. Nahatratra 630 indray manerana ny Madagasikara no olona vaovao mitondra ny Covid-19 mbola ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ihany koa no nahitana ny olona betsaka indrindra mitondra izay aretina izay raha ny tatitra nataony CCO izay nahatratra 520 raha ny tatitra hatrany. Mbola miisa ena ihany koa ireo marary izay atahorana hatreto na manao ny forme grave raha ny nambara ny profesora Volotina Anta Marie Daniel arahy maso akaiky ihany koa raha ny nambara ireo manao ny forme grave ireo tranga vaovao miisa 3 kosa ankilany no hita tany Ambatondrazaka raha ny tatitry ny CCO hatrany. Ny Antsipiriany vaovao. Toy izao ary ireo taremarika indray fa atsika manaraka ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 ty eto Madagasikara. Eny amin'ny 30 no isan'ireo tranga vaovao nisy 13 kosa no sitrana Somatsara. Tsy nisy ny anana fohy teto Madagasikara vokatry ty valanaretina Covid-19 ty tao anatin'ny 420 ora farany ny ampy anankitelo kosa ny forme grave ary ny ampy 13 arak'izany isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina na ireo olona ataontsika hoe ka actif na en traitement izany. Andeha hojerentsika ireo tambatrisa izay fahitantsika moa antsika izay mijery fahitalavitra ny sary araky ny mahazatra ho antsika izay menonja-peo kosa dia toy izao ny tambatry ny taremarika. Hoy isika hoe ny ampy 630 ny tranga vaovao ary 13 kosa no sitrana Somatsara. Izany hoe 705 sy R1 ny fitambaran'ireo olona efa sitrana Somatsara tao anatin'ireo olona 720 sy R500 sy R1 izay voatily nitondra ny tsimokaretina Covid-19 coronavirus teto Madagasikara. Ny fitambaran'ireo olona izay mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka na mbola mitondra ny tsimokaretina na en traitement ho isika dia 520 sy 700. 420 zany ankehitriny isan'ireo olona manao tranga misy fahasarotana na forme grave ary 230 sy 100 kosa ny fitambaran'ireo olona izay lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Izay ny mombamomba ireo taremarika vaovao mahakasika indrindra ty valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray foana tamin'ny minitra farany lalao saika niona ny Madagasikara sy Ghana noho ny antony tsy miankina amin'ny ekipa na ny FMF raha ny fanambarana nataon'ny mpanazatra Nicolas Dupuis androany atao amin'ny compte Facebook-ny. Na izany aza nefa fanambarany Nicolas Dupuis fa ho tanterahana ihany ny famifondronana ny ekipa sy ny lalao ho tanterahina any Maroc. Efa nisy
rahateo hoy ny mpanazatra ny Barea ny fanampiana azo avy amin'ny ministera ny fanatanjahantena sy ny avy amin'ireo mahalala-tanana ary ireo namana samihafa dia afaka ny nanao izay lalao any Maroka izay. Ny ekipa ny Barea ifanandrina amin'ny Burkina Faso. Ny 10 oktobra izao dia efa any Maroka ny ekipa malagasy ho fanajana ny fenitra ara-pahasalamana. Efa milamina avokoa ny fandraisana ny ekipa ary amin'ny trano fandraisam-bahiny malaza sy tsara no ipetrahan'izy ireo. Anana efitra iray avy ihany koa ny mpilalao raha ny nambarany Nicolas Dupuis. Anana kianja manokana ihany koa nanzaratena izy ireo raha ny fanampanazavana ihany mba iarovana ny aina sy ny fahasalamana ny mpilalao. Tsy evina fa mitetina rahetsy euro ny sarany izao fivanianana ataon'ny Bare any Maroka izao. Afany paritsaka ny vaovao maly fa voan'ny Covid-19 Jérôme Mombris izay mpilalao ihany koa ao amin'ny ekipa ny Barea ny Madagasikara ary nolazaina ihany koa aza fa tsy ho afaka niatrika ny fampivondronana ataon'ny Barea ny herinandro izao noho izany ity mpilalao iray ity sy Yabel Anissé izay kapiteny izay maratra mafy ihany koa. Taitra moa ny ankamaroan'ny mpankafy ny baolina kitra rehefa nahita izany ka nametra-panontaniana hoe tena marina ve sa diso ity vaovao ity. Mba ho arahantsika ato anatin'ny zanam-pandarana fake news real news ny mahakasika izay. Ny sariny Jérôme Mombris no naseho ity pejy iray ity omaly nentina namoana ny vaovao izay mivaky toy izao. Mpilalao-ny Bare voan'ny coronavirus i Jérôme Mombris tsy ho afaka hiatrika ny fampivondronana ataon'ny Bare amin'ny herinandro izao noho izany ny tenany sy Yabel Anissé kapiteny izay maratra ihany koa araka io vaovao io. Voalaza fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ity mpilalao ny ekipa pirenena malagasy ity. Rehefa nivoaka izany dia marobe ny nifandimbina ny ny atairany. Nisy no nanontany fa tena marina ve io? Nisy moa no tonga dia nanameloka fa tsao izany. Ny nankahery nefa no tena maro tamin'izy ireo tao anatin'izany. Nisy ihany koa ireo nirarisoa ny fahasalamana ho an'ny Mombris. Efa ny isa 3 izy ireo no naneho ny heviny. Efa 770 sy 300 ihany koa no nanao ny gema tamin'izany ary 920 ireo nizara azy. Rehefa natao indray ary ny fandihadiana mahakasika azy ity dia hita fa mpilalao miisa 7 ao anatin'ny ekipa ny GF38 misy ny Jérôme Mombris no fantatra androany fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Nolazaina aza fa ao anatin'izany Jérôme Mombris. Ity ekipan'izy ireo ity ihany koa izay tsy ho afaka natanteraka ny lalao ifanandrinany amin'ny Valenciennes FC amin'ny sabotsy izao. Noho izany, Real News ity vaovao ity. Tapitra ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao tompoko lahy sy tompoko vavy nahatra nijery izany hatramin'ny farany ny ekipa ny Real News rehetra dia milaratsika anao farany herinandro mahafinaritra mandrapitafa indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Réal 94 FM. Service